Ampifaliana indray no iarako aminao atao anatin'izao fandaharana fantariny marina izao a. Jesosy no ANTOM-PISIAN'NY Krismasy. Jesosy no ANTOM-PISIAN'NY Krismasy a. Ny Krismasy dia fahatsiarovana ny nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany a. Zava-dehibe zany fankalazana ny fahatongavan'i Jesosy zany satria raha tsy tonga teto ambonin'ny tany Jesosy a dia tsy nisy ny famonjena antsika. Raha tsy tonga teto ambonin'ny tany Jesosy a dia maty tamin'ny fahotantsika ihany isika satria ny ten'Andriamanitra any amin'ny Mateo 1:1 dia milaza hoe ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ny antony nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany a dia ny hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana satria ny fahotana no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny fahotana no mitondra fahaverezana atsika olombelona rehetrarehetra. Noho izany a tena zava-dehibe ny fankalazana an'izany nahatongavan'i Jesosy zany. Ny Krismasy zany a dia manamarika ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona tamin'ny nanomezany ny zanany lahatokana mba ho fato antsika teo amin'ny hazo fijaliana, araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jona 4:5 hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ary tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany no nahatanterahany izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ny famonjena dia efa vita ho antsika olombelona rehetra, fa mila mino sy mandray an'i Jesosy ianao dia ho azonao zany famonjena efa vitan'i Jesosy anao zany. Ka androany raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ho vonjena ianao. Mirary Krismasy sambatra ho antsika rehetrarehetra dia samy Tahian'i Jesosy daholo.